Nosarana ho andro samihafa ny fotoana natanterana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka hoy ny fikambanana iray aina. Ankoatr'izay dia manome fanazavana manoloana ireo fikambanana efa manao fanentanana sahady mialohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny filohan'izany fikambanana iray aina izany. Andriamatoa Andrendrejavony. Mikasika ny hoe misy ny sosady dia efa manao propagandy. Ny anay aloha dia efa fantatsika fa efa tany amin'ny taona folo sy roa arivo tany tamin'ny 2010 tany dia efa nisy ny asa sosialy nisy ny fifaninanana ara-panatanjahantena ny karakaraina efa tany zay dia efa nanao an'izany. Dia rehefa miteny hoe amin'izao fotoana izao hoe ilatsaka ho solombavam-bahoaka dia lasa mivadika hoe ho propagandy daholo ny zavatra atao amin'izao. Aminay dia toy izanay fotsiny ny asa sosialy efa nataonay hatramin'izay. Izay ny tena ataonay zao aloha fa tsy misy resaka propagandy io. Mikasika an'le olona sasany manao hoe misy manao t-shirt sady zao misy manao affiche be reny moa resaka visibilité. Aminay tsy misy ny problème amin'izany tsy manana olana amin'ireny namany reny izahay satria mbola tsisy miteny hoe fidio akory ny zavatra ataon'izy ireny. Ny zavatra anankiray mba tiana resahana sy sarihana ny saintsika dia zao mikasika ny daty ny fifidianana. Ny daty ny fifidianana dia miaraka, fantatsika fa miaraka ny deuxième tour sy ny législative. Ny ankoatran'ny hoe pitsopitso ny ara-teknika, izany hoe ohatran'le teo zao dia efa amin'ny firy alina vao vita ny mbola misy filaharam-be amin'ny firy alina vao vita ny fanisam-bato. Amin'ity zany mety ho zavatra hafa mihitsy ny zavatra mitranga. Ankoatran'ireny teknika ireny nefany dia mieritreritra hoe mba hisaintsainy tsara amin'ny saina tsy miangatra hoe olona avy mifidy kandida anankiray ao amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika, iny saina iny mbola mipetraka tsara andeha hifidy mikasika ny solombavam-bahoaka izy. Dikan'izany misy fiatraikany be ao an-tsainy ao ny zavatra iny. Aminay raha mbola mety dia sarao ray andro, sarao roa andro, alefa sy roa andro mialoha aloha ny solombavam-bahoaka. Izay manana maizy azy ny solombavam-bahoaka, manana maizy azy ny fifidianana filoham-pirenena. Aleo mba hiavaka tsara fotsiny ireo raha ohatra moa sanatria tsy mety dia manentana ny olona zay fa samy hafa ny fifidianana filoham-pirenena aza afangaro amin'izany ny fifidianana solombavam-bahoaka.